Ankizy maherin'ny dimy arivo mivondrona ao amin'ny ONG tetikasa Ankizy Krismasy no niara-nanadra-peo nideran'Andriamanitra teny Antsahamanitra ny faran'ny herinandro teo. Nijoro hamolavola ara-panahy ireo ankizy ny Fikambanana raha amin'ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ary efa miely any amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara. Tanjona ao amin'ny taona ho avy ny fanitarana izany amen'ny faritra 20 eto amin'ny nosy raha ny fanazavana azy ihany. Nisy nandritra ny fotoana ny fizarana baiboly, nialohavan'ny fampiofanana ireo ankizy Fikambanana ary fizarana fanampiana isan-karazany. Fikambanana vahiny ny Samaritan Spurs no miara-misalahy amin'ny famatsiana ny hetsika. Ankoatr'izay, mitondra am-bavaka ireo mpitondra firenena sy ho an'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ihany koa ny hetsika nataon'ny TAK ny asabotsy teo. Faritra Nalamanga zany zao manao hetsika lehibe zao hideranan'Andriamanitra, ankizy dimy arivo zany ny ankizy hideran'Andriamanitra eto izay efa nanaraka ny lalana tsara indrindra. Dia misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ny baiboly filazana tsara izay diaima izy io satria tsy manavakavaka finoana izay fa zay rehetra mandray dia zao positivitory sy mamonjy azy mihinan'Andriamanitra ray sy zanaka dia miara-miasa ny ONG TAK daholo. Ny androany voalohany volana jolay dia fanehoana ny hetsika filazana fideranan'Andriamanitra sy vavaka ho atao amin'ny firenena ho ataon'ny ankizy tetikasa Ankizy Krismasy izay efa nahazo ny fampianarana lalana tsara indrindra zany no ankizy hanao ny vavaka rehetra eto sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika. Tanjona anatin'izy zany dia hanovan'ireo ankizy ireo lasa mpitasika mba hanovany ity firenentsika ity satria tsy ianara-malala fa ny ankizy ny tanora no avy ny firenena anankiray. Ny fomba ampiasa ny tetikasa Ankizy Krismasy zany dia manomboka amin'ny fanehoana ny ariary ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalany fanomezana ho aty anankiray. Baty fanomezana no baty kiraro ny alalan'olona azy atolotra maimaimpoana ny ankizy sahirana ampiarahana ny asa amin'ny fiangonana. Ao aorianan'izay dia misy fanofanana omenan'ireo ankizy ireo le lalam-piofanana izay tanterana ao aorianan'ny fanolorana ny fanomezana moa zany dia misy an'ilay hoe lalam-piofanana lalana tsara indrindra ilay tanterahan'ny ankizy ao anatin'ny 10 herinandro izy io. Hatreto zany eo amin'ny 30 isan-jaton'ny ankizy izay mandray fanomezana manaraka an'io lalam-piofanana izay hitaizànan'ny ankizy indrindra amin'ny ara-panahy sy amin'ny lafin'ny maha-olona rehetra koa zany dia izay eo anatin'io lalam-piofanana io. Manerana faritra 20 manerana Madagasikara no misy an'ny tetikasa Ankizy Krismasy ary efa tetikasanay moa zany ao anatin'ny taona vitsivitsy zay ho avy dia mitenenina eo tenenay ny faritra 20. Ireo ankizy ireo dia natsona avy amin'ny fiangonana, fiara-miasa amin'ny fiangonana ary rehefa nanaiky izy ireo fa hoe hianatra ny soratra masina dia ankehitriny androany ity satria izy ireo efa nahazo an'ilay fanomezana ary nianatra an'ilay fiofanana teo ary dia tonga ny fotoana anankiray manetriketrika hanomezana anazy ireo zany mari-pakasitrahana miaraka amin'ny filazana tsara ary dia ireo nomena anazy maimaimpoana ireo ary dia ny fitarana izy ity hoentina tarihina daholo zany ireo faritra 20 ireo samy anaraka toy izao izay efa fomba fiasa atao anatin'ny tetikasa Ankizy Krismasy.